amin'izao fotoan'izao inona ny azo ambara marina ao anatin'ireny hoe zay tokoa hoe le tena tolona sy fanivana mahakasika ny fanendrena praministra aloha dia fanazavana tiako entina voalohany aloha zany hoe eto anivon'ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana zao zany rehefa nisy ny tolona izay natao rehefa nisy ny empêchement izay natao ihany koa mahakasika ny filoham-pirenena dia niova ny majorité le tiako tenena am'le miova ny majorité dia ilay majorité teo aloha le hoe isika rehetra miaraka miandro rajela nametra-pialana dao dia lasa hoe isika rehetra zany zao tsy miaraka miandro rajela zany hoe tsy misy tsony zany le groupe parlementaire majoritaire teo aloha dia niara-dalàna eto amin'ity lapatia dia ny firaisan-kina no manana betsaka indrindra raha groupe parlementaire raha ohatra ka raisina ny tsy miankina ireo mbola mijoro daholo le tsy miankina fa ny firaisan-kina no misy raiky amby roapolo roa amby roapolo no fandray maty izahay zany no nanolotra an'ny prime ministre iny miaraka tamin'ny sasatsasany a tamin'ireo solombavavahoaka normal be ny sasany raha ohatra ka miteny hoe tsy nafantatra anaty zao consulteny satria tsy ao anatin'le majorité nanolotra izy fa niaraka ary niadere tamin'le fanapa-kevitry ny majorité amin'izao fotoana zao zay voalohany ny faharoa mahakasika ny hoe fanolorana ny prime ministre isika mahita fa na ny fanajana zato isanjaton'ny constitution raha hoe tsy ao en situation d'exception tsika zao na ny fametrahana ny président ny fondation dia mahafantatritsika hoe nisy didy teo anivon'ny mpitsaralafo malalampandrena namindra nanao constat nanao ny constat ny vacance de poste ny président de la république dia nomena an'ny colonel Randrenirina Michael ny fitantanana firenena ny ina moa zany filohampanjakana zany izy no mitantana firenena zao zany hoe miezaky ny tazona ny ao anatin'ny valazan'ny lalam-pandrena antsika na dia tsy manaraka an'izay loatra ary ny zavatra misy satria situation situation exceptionnelle suite am'le crise politique satria crise politique no hitantsika eto firenena zany fa nanomboka teo kosa dia nandray andraikitra ary nilaza ny filohampanjakana hoe manomboka eto dia anaja ny lala-tsy voalaza ny lalam-pandrena zay mbola azo ajaina aloha zany sy ny didim-pitsarana satria tsy azo valozana ny didiny HCC dia iny zany zao ny lasa référence hitondrana firenena sy andraisana fanapa-kevitra rehetrarehetra fanapa-kevitra voalohany raisina tao anatin'izay dia ny fanendrena prime ministre ahoana fomba andraisana ny anendrena prime ministre dia manaraka ny voalaza ny lalam-pandrenana hoe article 54 ny article 54 dia hoe izay majorité le groupe parlementaire majoritaire no manolotra kanefa anatria ny zavatra misy ary firenena dia ny consulte ihany zay solombavambahoaka sasatsasany fa tsy ny rehetra satria fantatritsika hoe le irmara zay fampatitaka misy ireo zay efa niaraka taminay trany ampendohany ireo zany le ataontsika hoe irmara modéré niaraka taminay ihany koa mahita hoe tsy mety ny zavatra eto amin'ity firenena ity na mbola tsy nisy ary l'empêchement dia efa niaraka taminay ireo olona reo dia ireo sasatsasany tamin'ireo nisy ny fampiresahana nisy ihany koa ireo solombavambahoaka zay présent no nanaovana le dinika hoe misy prime ministre anarana maromaro ny anarana prime ministre nandehandeha tany nahitana tsinony daholo rehetrarehetra reo zany hoe tsy mahita olona parfaite tsika tsy mahita personne parfaite sarotra no misafidy candidat ho prime ministre rehefa mi situation ohatran'izao satria tsy maintsy mijery ny teny an-dalambe vokatry ny teny an-dalambe ny olona ny tolona nijery ihany koa ny stabilité an'le président ny refondation mijery ihany koa ny situation politique en général tsy maintsy mijery ny compétence tsy maintsy mijery zavatra be dehibe hoe ahoana ny fifandraisana amin'ny ireo organismes internationaux be dehibe zany ny zavatra mijerena tao anatin'izay nisy candidat maro toko hoe vitsivitsy maromaro vitsivitsy tsy nafen'le tena fepetra tadavina manontolo fa zay mba manakaikikaiky no nandraisana fanapa-kevitra rehefa nisy ny fampirira dia misafidy tany amin'ny prime ministre Tendro moa zany zany eritsalama Rajaonarivelo tany no safidy no natao assumenay le nomination assumenay les propositions moa tena maro satria proposé le solombavambahoaka zay majoritaire amin'izao fotoana zao dia nikenin'ny présidence ny refondation dia nitendreny ny tiako tenenina manaraka an'izay dia hoe ny olona rehetra amin'izao fotoana zao dia ohatrantsika rehetra mihitsy lasa ohatrany hoe misy hoe phobie na misy hoe obsession efa nirodana le olona tena nenjena ary neverina hoe nanimba ny firenena
tena hoe zay nitaniainantsika rehetrarehetra hoe le filoham-pirenena teo aloha dia efa tsotsony iny a dia mbola misy hoe spectre ohatrany hoe mbola hoe miaoao ambony ao zany misy inona moa zany fomba fiteny zany ny teny malagasy dia ny anarany Andriamatoa Ravatomanga indray no resahana foana zany eto zany dia te hainitsy antsika rehetrarehetra hoe aleo aloha hiasa le prime ministre satria anisan'ny critère izay niraisana tao anatin'ny safidianana an'izany prime ministre zany a hoe verimberina teny Kianja ny anarany Gia Ravatomanga, verimberina tao anatin'ny fangalana ny décision ny anarany Gia Ravatomanga. Fa le Gia Ravatomanga nametraka olona marobe teto amin'ny firenena, na ny ministère, na ny fitsarana, na taiza. Ny olona rehetra zany zao dia miahy ato hoe olona Ravatomanga iny, olona Ravatomanga izay mihetsika rehetrarehetra lasa olona Ravatomanga. Fa ny effet contraire an'izay no tokony proventsika hoe tsy voatery olona Ravatomanga daholo ny olona nampinamana za manokana ohatra tany amin'ny 3 tany misy fandraisana tamin'izany Ravatomanga zany satria nisy fionana na fety na nisy namana ny iarahana izahay a dia tany amin'ny fotoana tany zany mety misy sary koa ny miaraka aminy hoe ambony latabatra miaraka sisisy taty aoriana mety hoe misy fionana fakahitana fotsy ohatran'izao fa efa ela be tsy mifankahita fa misy olona kosa izay tena hoe hita sary foana tany anamina tany iny zany a fifandraisana an'izay fifandraisana any tsy ho voatery hoe voabaiko na tena olona tanteraka daholo izay olona rehetrarehetra izay no hijoroan'ny président de fondation de la République de Madagascar anongotra sy analany atao hoe impunité tsy maty-manoto eto amin'ny firenena ka na iza zany kitika izay dia samy miandry ny anjarany daholo amiko manokana zany toy hoe le président de fondation no tena clé an'ity transition satria transition foana izao ataontsika zao zafadila dia izy président de transition tiana dia transition zao zavatra misy atsika zao zany tsy hoe raikitra tanteraka io zany ho définitif fa transition anazy dia provisoire io ny filohan'ny fanavozana no toko-kevitra ary tompony izay programme ho tanterahana ao anatin'izany ny fanaovana fanalana tsy maty-manota tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana ny fanaovana rafitra tsy ao anatin'ity fotoana teny kely ity no hoe tonga dia voovany rafitra tsy possible zany satria samy manana eritreritany daholo ny rehetra ao anatin'io hoe anova rafitra tsika rafitra ina le hovaina fa ny toe-tsaina aloha tsy maintsy miovavoatritra ary samy vonona amin'izany daholo misy proposition maro be ao fanovana rafitra fitondrana ve rafitra fitantanana firenena ve rafitra be dia be zany le rafitra resako tenena io tsy vita ao anatin'izay fotoana foakely zay fa tsy maintsy hisy ny concertation na dialogue na inona zay anarany na assise nationale ametrahana zany fa le gouvernement le fitondrana amin'izao fotoana zao andamina an'izany aloha ary anala aloha zay olana zay mila vahana maika ina ny tomboan'ny olana teto natonga teny an-dalambe natonga ny Gen Z natonga ny baba teny an-dalambe tsy fisiny jiro sy ny rano anisan'ny prioritaire zany hoe inona ny vahaolana azo entina foiezaka sy moyen terme zany ny à long terme ho an'izay tena mitondra no mitombo manao an'izany manao an'izay programme zay fa ny amaolana maika fotsiny aloha zany no ataony mpitondra fijakana rehefa mipetraka izy tsy maintsy misy prime ministre manatanteraka ny politikany io zany tsy maintsy isy ny politique générale de l'état hoentin'ny prime ministre eto anivony antemeram-pirenena ho hitantsika taratra hoe inona le zavatra ho atao mandritra n'izay fotoana hipetrahan'ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny prime ministre no anatanteraka an'izay tsy andeha hivoana hoe zay tiany ataony atao fa tsy maintsy manaraka zay voalaza ny programme izay hoentin'ny nivony antemeram-pirenena ka noho izany le ahiahintsika rehetrarehetra hoe prime ministre zao io prime ministre zao dia za tena miangavy hoe aleo aloha izy hiasa dia hitantsika zay ataony satria notendrena miproposen'ny sombabaoaka maro isa tato izy dia notendren'ny prime ministre dia rehefa tsy mety dia afaka esorina koa A4 ny manendry azy décret de nomination azo esorina ihany koa ny prime ministre rehefa hita fa tsy mety le izy